manolotra ny arahaba tompoko. Mahakasika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia saika miamaina ny ankamaroany ny faritra maro. Na izany na tsy izany aza dia mety hisy tandrifin-drahona rano-kotroka iserana ihany any amin'ny faritra Idiana, ny tapany avaratra ny faritra Sofia, Morotsiraka Boeny, Mihazo amin'ny Melaky ary mety hitatra hatrany Abongolava sy ny manodidina amin'ny andro vazo. Ahafana ihany koa isika amin'ity farany herinandro ity, izany hoe hisy fiakarana maripana ambony indrindra. Mety hananky hatrany amin'ny 40 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Raha mahakasika amin'ny fivoaran'ilay rivo-doza Batsiray ao amin'ny ranomasimbe Indiana indray dia any amin'ny manodidina 704 kilometatra atsinanan'ny Toamasina no nisy azy. Mizotra miakandrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora. Amin'izao farany herinandro izao dia mbola tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izy, fa amin'ny herinandro avy kosa no tombanana anambana morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Arak'izany mila miomana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza isika mponina rehetra any amin'ny morotsiraka atsinanana iny. Raha ny toetry ny andro raha mpitso maraina dia andraona na andraona mitsitokotoko ny morotsiraka avaratra andrefana. Mety hisy isan'orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina ny any Melaky manodidina amin'ny andro vazo ary mety hitatra hatraty Abongolava. Omaina be ny faritra sisa na iban-toerana kokoa Ngiabe masoandro. Ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Idiana, ny tapany avaratra izy Sofia. Andraona mety hisy erijika isina orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Melaky, Bongolava ary ny atitany ny faritra Menabe. Andraona mitsitokotoko na ibalika be Ngiabe masoandro any amin'ny faritra hafa. Mivinan'ny maripana indray mety ho tafiakatra amin'ny 7-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny atitany atsimo Madagasikara, 3-30 degré any amin'ny Toliara, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Misy fiakarany amin'ny 7-20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary raha toa ka manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny morotsiraka atsinanana. Mivinan'ny toetry ny andro ny alahady indray dia saika mivangony kokoa any amin'ny faritra Idiana sy ny tapany avaratra Sofia ny oram-baratra. Mety azo orana tandrifin-drahona rano-kotroka indraindray any amin'ny faritra Boeny, Melaky. Andraona mety arahana orana tandrifin-drahona kosa ho amin'ny Betsiboka sy Bongolava. Ny faritra sisa dia andraona mitsitokotoko na andraona vitsy. Mivinan'ny maripana mety hananky hatramin'ny 30 degré ny any amin'ny atitany atsimo Madagasikara, 30 degré kosa any Toliara. Eo amin'ny 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny, tsy dia misy fiovana morotsiraka atsinanana fa manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana mivinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy ary dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Idiana, Sava, ny tapany avaratra ny faritra Sofia sy Analanjorofo. Andraona mety arahana tandrifin-drahona ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Boeny, Mihazo amin'ny faritra Melaky. Ny faritra sisa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny raha toa ka mety andraona tsikelikely ny morotsiraka atsinanana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha ny vinan'ny maripana indray dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 40 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo nosy, eo amin'ny 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny faritra avaratra andrefana tsy dia misy fiovana firy fa manodidina amin'ny 30 degré. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny fahalotoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalotoan-drivotra ary saika ambany mifetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina ho ambany hatrany ny tahan'ny fahalotoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.